aoka zava fandarina eto mionja-peo viva ny alatsinainy hatramin'ny zoma manomboka amin'izay oratoandro ka hatramin'ny rora sasany famakafakana ara-politika sosialy toe-karena alohan'ny zavadrehetra Martial betsaka no miantso atsika hoe mba pitapitao vaovao fa zay dia lavitra ty tsy dia maheno firy na sahala amin'izany akasitrahana tompoko voarainy fangatahanareo ka dia zao ary andeha ary aloha alefatsika ny vaovao ofisialy amin'ny akapobeny ry mpiaino hajaina. Anotapenaka ankizy vavy roa maty sempotry ny avitsaribao. Anarivo renivohitra voatendry ho PDS ifeno Ralambo Manana. Taleny serasera amin'ny fanavaozana misy mikasa handoro ny anteny miram-pirenena. Raha GNZ mbola atao fanadihadiana lalina Yerzosy nomena. Isaka mpanakato indray Reko Banda itety any Eropa mandritra ny iray volana. Fanatanjahanteny ty Martial amin'le taletanao ihany koa le Coupe de Madagascar kianja 10 no andray ny dingana Savaranando. Fandanana lavanilina tafakatra 420 ireo mahazo alalana. Mbola ao anatin'izay akom-baovao misongadina izay ihany sika ry mpiaino hajaina. Savovoro eto amin'ny firenena saika hovonoina tamin'ny drone ny colonel Randrianirina Mikael. Mbola ao anatin'izay ihany dia Tanjombato efa nievitena ho faty ireo efa mianaka voatsindrin'ny lamasinina. Fambolena Savovoro miantso fitoniana sy firaisankina ny hery fiarovana sy ny filaminana. Seraseran'ny fitatirana azo anasazinan'ny mpamily ny fitondrantenany. Tsy fahasalaman'ny mpanakanto nalefa hodidina any Inde i Honora Fouillé. Jeretsika mbola misy ny vaovao misongadina. Colonel Randrianirina Mikael indro saika isy amono tao anatin'ny 20 ora. Fandroana komisaria tany Voimar isy fanenjehana ara-pitsarana ireo tomponantoka. Fampandrosoana amin'ny firenena mila fanavaozana goavana ny tontolon'ny fanofanana sy ny asa. Zay ny mbola misy iray ty asa ratsy sy halatra eny amin'ny lalam-pirenena fafito eny amin'ny RN7 zany la sibatry ny Jolay ny fiara mitondra ny tarika Tirike. Zay ny vaovao misongadina amin'ny akapobeny Martial nampitaitsika tamin'ireo mpiaino makasitraka makatelina indrindra tompoko. Tondra famakafakana fosika amin'izao atoandro izao ary lohahevitra 3 samihafa no hoentitsika amin'izao atoandro izao Martial ho an'ny mpiaino izay fandimbiasantsika amin'ny rahalahy eto hitondra an'izay famakafakana izay ka hoy izay hoe akasitrahana sahady ianareo eo ampitoniana anatin'ny fiainona an'izay famakafakana hoentinay sy ny namana Martial zay akafaingo aritsika dia hitondra ny lohahevitra voalohany ry mpiaino hajaina. Ny lohahevitra voalohany hoentitsika ao anatin'izao famakafakana zao ao anatin'izao fandarana okazava zao Martial dia andeha aloha tsika mba hiresaka kely satria anisan'ny bana ny sain'ny olona zany indrindrandrindra ny tanora iny concertation des jeunes de Madagascar iny. Zany hoe fankakevitra ny tanora manerana ny nosy. Ny zavatra hita sy tsapa tao anatin'le izy dia hoe tsara aloha le lohahevitra amin'le hoe fankakevitra ny concertation ny jeunes de Madagascar tena tsara hoe efa misy zany le fijerena an'le tanora ao anatin'le izy
fa ny zavatra tiana resahana kosa ao anatin'le izy dia ohatrany hoe mijery ianao fa misy teboka tsy hitanao mihitsy, mijery fa misy zavatra manjavona, mijery fa misy zavatra tena tsy mety azo jerena mihitsy, ary mijery ianao fa tena hoe tsy nafapo. Zay le izy zay mazava be. Ny antony dia zao mahatonga antsika miteny an'izay. Raha ny fanehoan-kevitra mandeha manko ity no Marcel somary nanaitra ihany le fanehoan-kevitra na filoham-pirenena, efa filoham-pirenena izy miresaka amin'ny mpanao gazety anontaniana ny hoe momba ny tanora dia ohatra ny amaivanina loatra le tanora, tsy dia mety loatra zay. Na hiteny ary hoe olon-dehibe ihany no afaka misahana ny politika eto Madagasikara dia ohatran'ny somary manaitra ihany zany fanehoan-kevitra zany. Ny mpitondra teo aloha nge tanora Andriamatoandry Rajoelina oka zava ny resaka fa io le izy tratra hoe raha raisina zany amin'ny ankapobeny tsika tsy teny hoe inona na inona fa tena misisika tokoa ny olon-dehibe fa ngamba ao anatin'ny saina izy ireo zany dia hoe mety hoe azo lalaovina tsara le politika eto Madagasikara ary zay ihany ny tena mahay milalao an'io fa io nazo an'le filoha teo aloha io tsika tanora izy zany dia io zany nesorina teo nesorina teo izy. Ny zavatra tiako tenenina zany ao anatin'le izy dia hoe somary misy fitiavan-tena raha politika misy ihany eto amin'ity firenena ity tsy mampivelatra ny zavatra misy dia mandrendray ity ny concertation nationale momba ny tanora dia eo ny fanontaniana mipetraka hoe raha ohatra ciblé daholo ka voaentana sy voarindra tsara ny tomba ny fakan-kevitra izay natao tamin'ny tanora teto Madagasikara tsy nisy ny disadisa politika ohatr'izao. Sady jereo misy fizarazara-kevitra zany eo amin'ilay tanora zao le zain'izay dareo nge tanora sa tsy marina zay dia io zany misy fizarazara-kevitra donc zany misy zavatra tsy mikoa etsy an-daniny ihany koa betsaka koa no miteny ny olona ny hoe nisy critère sy ny sisa zay tsy nahalala zay tsy nahafantatra sy ny sisa zay zany ny tenin'le olona hoe nisy critère ve zay tsy nahafantatra zay tsy tena hoe zay ve le izy sala am'izao sa olona nitsongotsongaina na olon'ny antoko politika ihany tanora tao anatin'ny antoko politika ihany na laina na sala am'izany voahidina trany fotony ve ny fanentanana an'izany satria raha Madagasikara ny resahana dia hozy izy zao hoe goavana dia tsy ho lavina zany ny resaka hoe isaky ny solotena fa tena nahasolotena n'le Madagasikara tokoa ve une concertation des jeunes nanatao iny nasolotena ny tanora raha Madagasikara zany. Faro mifangaroaro le izy misy seho ara-politika koa hita tao anatiny hoe niditra ny olona anankiray dia nahazo tehaka sy ny sisa ny fahazahoana tehaka sy ny sisa tsy maninona raisina ohatrany hoe ray aman-dreny fa mampisaina olona sehatra ara-politika hafa koa zany Marcel satria nahoana tsika zao mandalo an'le teteza mita dia ho avy ny fifidianana sy ny sisa eo no asiako teny kely dia rehefa hita indray zany reconcertation dia misy indray ohatra ny hoe olon'le olony teo aloha sasany sy ny sisa dia asiana resabe koa anatin'le izy zany daholo zany problème amseho. Ny zavatra tiako tenenina zany hoe tokony mbola hoeny ve ny fanavahana ny anina sy anina ao anatin'ireny fakakevitra ireny sy ny hoe ny présentation na ny fahitanan'ireo antoko politika samihafa eny fa na dia hoe ahiliky ny sasany ary tokony tsisy tsony zany Marcel ny tanora misy ao anatin'izany dia zay ny tenenantsika hoe ohatra misy somary raha amin'ny ara-politika zany dia misy fanararotana ara-politika koa le izy amin'ny lafiny iray
fa tsy tafapetraka mihitsy eo amin'le hoe dinika fakakevitra iraisana azahoana fekevitra zay tena tokony ho izy ka eken'ny rehetra araky ny hoe fionamben'ny tanora zay ao anatin'izay fakakevitra zay zany ny zavatra ohatrany hoe remarika kely hita tao anazy donc zany ny zavatra tiako teneny de hoe mamiverina imbetsaka ny hoe manana ministry ny seraserintsika mibazeny resaka communication fa tena mbola azo lazaina hoe marifo le communication anatin'le izy ao anatin'ny tsy fahafahapo ka matoa le olona miteny matoa le olona miresaka matoa le olona mamoaka hevitra de misy zavatra ao de zay ny ataoko hoe tsy azo ambaniny zay amin'ny hevitra tena izy ny tiako tenena fa tsy niezika ny hevitra ny hoe mifanopa siny any tsy tsy izy any fa ao anatin'le hevitra hoe azo raisina tsara de tokony mba jereny zany zavatra zany fa tsy entina fotsiny hoe zao na izao satria raha traiky efa ao anivony tsika ao anatin'ny asan'ny serasera mazava ho azy tsika ary nge indraindray ny mpanao gazety nge indraindray misy manosopotaka mihitsy tsika mpanao gazety mercenaire raha izahay aloha raha izaha mampatrika tsy haiko martial zay tsy mercenaire mihitsy tompoko azafady ary amin'ny fomba fitondranay famakafakana teto tsy nametraka ny tenanay ho mercenaire an'izany izy zay orinasa esanay ampitondra teo aloha nanana ny chance izy na président de la république président fa ny orinasany io ny esana fa tsy nisy name anay tao tsisy nanafay anay tao tsy nisy ny bedy anay tao ka hoe manaovanareo mercenaire fa amin'ny mampanao gazety kosa zay tsy afaka hitady olona hafa akoatran'izay mpitondra amin'ny Madagasikara donc zany zay mpitondra amin'ny Madagasikara eo même mana am'izao fanavozany zao ary ny fantatray zao de hoe mifilohampanjakana de Mikaël Randrenirina mazava ho azy izy ny tsy maintsy arahamaso izy ny tsy maintsy jerena ny fomba fiasa izy ny tsy maintsy hijerenay ny synthèse rehetrarehetra zay mety hoentina ao anivon'izay asa fanaovan-gazety zay ka raha ohatra ve ilaza laingeto zay na ilaza zavatra tsy mety na ankala olona de tadio tsara fa hatramin'ny voaka malagasy nge voafitatsika voafitaka amin'izay fotoan'izay de tsy mety ka zay ny mahatonga antsika am'teny nataoko entre parenthèse iny toe-javatra anankiray iny fa ny zavatra tena tiana tenena de hoe une concertation des jeunes iny zany somary mampiasa sainany rehetra hoe tena nahasolo tokoa ve martial an'le tanora eran'ny Madagasikara iny fakakevitra anankiray zay natao iny anoizako azy mamy dia nisy ataotsika hoe ny thème nalohevitra ny atsika amin'ny rahalahy afaka maly de nisy resaka atao hoe fametrahana ny maizy azy ny olo-pirenena tsirairay lay fahafahana zany ary nyresantsika atao le hoe zoa ndraikitra didy iny za zany namana mampatrika eto zao de efa mieritreritra raha tarafiko amin'iny atao hoe concertation nationale natao hoe ho an'ny tanora fionamben'ny tanora iny le teninao moa zany le hoe mahasolo an'le tanora ve raha atao kajikajy manko iny zany hoe raha dimy isaky ny faritra efatra amby roapolo no natsona namana mampatrika de roapolo am'zato olona zay manazava moa ny tompona andraikitra hoe misy distrika be olona de manatombo ny isany zany de ataotsika hoe moyenne zany zay raha dimy izy amin'ny faritra efatra amby roapolo de roapolo am'zato raha folo izy zany efapolo sy roanjato raha roapolo izy zany valopolo sy efajato raha mijeren'reny olona atao amin'ny CCI reny satria manara-maso akaiky ny tena de hoe voalohany aloha mipetraka amin'ny fanontaniana mahasolo an'le tanora any amin'ny tena faritra lavaka ve za namana mampatrika teteny an'izao raha ny any anatin'ny lavaka mbatay ne any akandreo ohatra zany na any Vondrozo any any Atsimo Atsinanana na ny any Ejeda sy ny aty amin'ny faritra vory aty tena misolo an'le olona vany ve reny olona reny mampanontany tena zany tsika tsy hoe manakina fa mba hatsara zavatra de tena ny fekevitra ivoaka ao zao manko no ratsy raha ohatra ka tsy nahasolo an'le olona any am'le toerana akory le izy satria ohatrany hoe ny fiseho ny amako ny namana mampatrika mahatonga zay ny raha tetena zany ohatrany hoe tsy tena mahasolo satria politika naseho ivelany le izy ho an'le tanora nanatrika mialatsiny amin'ny teniko averena amiko raha tsy mety zay zany hoe seho velany hoe zahay de tonga de anika ny ohatrany hoe ny olona efa mitakosikosina teo ny anaporifoka zay namana mampatrika de hoe na eo azy ny concertation nationale iny inona moa le hoe zay namana mampatrika tsy le tanora
ateraka 2000 ve makaty amy 2026 zany hoe ireo tanora 9 taona zay nanana kara-panondro teo anatin'ny 4 sy 5 taona zany no lazaina hoe zenized ka raha ao anatin'ireo raha hoe atao antsika mahasolo tena ve le avy any amin'ny faritra raha mahita ianao fanambarana dia anankiroa no miseho ny fanambarana namana Mambatrika ao no mandoka hoe mety iny zay le fikambanana ary ny faharoa hoe ity toerana misy ny tanora am'izao ty hoe tsy zao le ny fanarahana tany natin'ilay fitolomana namononay zay ny zay da tena teny an-dalame ny varotanay ny ainay nanaovanay sorona ny tenanay maninona ary ny miaraka lay concertation sy lay etsika n'izay ny zay da andaniny tsy azontsika tsinitsino avy ndreo fa ny olona anankiray namana Mambatrika raha zany hoe place ny Trocadéro zany ao Paris ngeza be le place Trocadéro mialatsiny fa mba nahitan'izay ny tena toerana fanaovana etsika ohatrany hoe 13 mai zany Trocadéro am Paris zany any New York misy an'izany any Russie misy an'izany any Angleterre any Allemagne de misy an'izany toerana fanehoan-kevitra ka na olona ray aza ny tonga eo namana Mambatrika de enona ny teniny zay le hoe lanjana demokrasia avela teny leo le fa mihina ny taraina ny olona eo de ny zavatra hitatsika tany Amerika angamba ianao mahita hoe polisy anankiray Amerikanina mitifitra tanora maintsoditra anankiray fa tonga de ny Amerikanina ray manontolo no mitroatra eny resaka Amerika tsika fa inona zany tiana tenenina raha jerena le sarisary reto ny zavatra misy teraka tao anatin'ilay vanim-potoana hoe anaovana an'le concertation nationale le tena izy amindronana hery le concertation ny tanora nary indrindrindrindra lay fanomanana ny atao hoe rantsana ao anatin'ity karazana teteza mitana intérim satria mbola miadevitra manampaizana intérim ve tsika zao sa transition satria samy miaro ny tenany daholo ny zavatra misy zany namana Mambatrika sy mampisoran'Embolona de anankitelo ny hitako hitsarako an'izay toera zay amy tiana tsika azy teraka sy velona nitsangako velona daholo ny antoko rokaka akoatran'ireo antoko lehibe zany de velona ny antoko rokaka rehetra nitsangana dao zay antoko zao zay antoko zao zay antoko zao antoko tsy hitany raha jerena de hoe goutte d'eau dans la mer tena ranoray mitete ao anaty ranobarika raha nga atao ngeza loatra le ranomasina fa hoe ranoray mitete alatsaka ao anaty barika hitan'le barika ve le antoko rokaka nitsangana daholo zay le nitsangana mifota amin'iny faharoa teraka daholo koa le karazana association sy influenceur be de be fikambanana zao de i fikambanana io mifandramatra de efa mba miteny zay raha tonga enonareo de zay koa anao anareo an'izao ao anatin'ilay sakoroka mandeha ihany ny fahatelo le antoko vaventy moa zany efa hitatsika hoe ny antoko vaventy koa nyarandre milamima zany fa nareo aza mipetrapetraka fotsiny mamy firabanatratro ny taona no ataon'ny antoko de neniny atsy fiaonana kely amin'ny tolona fefa mametrapetraka ny olona izy pré-campagne amin'ny filazantsika azy na propagande anticipé reo sary anankitelo eo zany Mambatrika no miseho am'izao fotoana zao de mampametra-panontaniana tsy lay concertation nationale no kianitsika fa mifomba atongavana aminy tafita any am'le faritra 420 ve lay afatra misy manko le azo irana fa tsy tonga amin'ny alehany ialana am'izay namana Mambatrika nanaovantsika rehefa makafakany hoe tena tonga any amin'ny faritra Vatovavy na tonga any amin'ny faritra Tsimandrefana na tonga any amin'ny faritra Nosy sy Androy na tonga any amin'ny faritra Menabe aloha io didina de am'izay tsy diso tonga any amin'ny faritra Melaka tonga any amin'ny faritra Savasy Sofia tonga any amin'ny faritra Loatra tonga any Betsiboka tonga any amin'ny faritra Tsinanana ve Analanjorofo lay afatra hoentin'ny tanora ary mahavondrona hiteny ary ny tanora hoe nahafapoanay le nataotao ivato zay ny valiteny tsy andrasatsika zao namana Mambatrika eo indrindritsika zao zay ny lohahevitra voalohany fa hiditra amin'ny lohahevitra faharoatsika Martial ny vaovao moa zany de nahazo PDS zany Antananarivo renivohitra zay tatana ny tanàna aloha zany ny fantatra moa de hoe aferina ny fifidianana ny ben'ny tanàna teo aloha moa zany mino fa miomana am'izay ihany koa sy zay mpifaninana aminy
mazava ho azy ary araky ny vaovao sy ny lalàna moa zany de ireo mpifaninana rehetra tam'izay de afaka mandray anjara avokoa anatin'izay verina zéro ny tableau verina zéro ny tableau ny zavatra tsy haitsika ny tsy hiteny ary tsy haitsika ny tsy ampatsiahy eny fa na de misy ny mety eny fa na de misy ny tsy mety teo anivo ny fitantanana na Tananarivo fa fampitanana mpiaitrakintsika moramora hoe be ny tanàna Irmara Ramatoa Iarlala Ramanatsoa nitondra teo izy nandritra ny fotoana nitondrany de nisy ny asa nataony nisy ny sehatra samihafa zay ny andreketany sy ny lalovany nanatanterahany ny asany miaraka tamin'ny commune urbaine Tananarivo efa ny asa izy zany de zao le janona zao aloha hiverina fifidianana noho ny sehatra atao amin'ny resaka voka-pifidianana sy nahato izy iny zany ataontsika any iny aloha fa le hoe efa ny asa teo be ny tanàna ny zavatra misy ihany koa ny filoha teo aloha Andriamatoa Andry Rajoelina efa be ny tanàna na Tananarivo nametraka teboka ihany koa efa ny asa koa izy teo anivo ny tanàna na Tananarivo ary anisany sehatra goavana tsy nanadinon'ny olona azy tamin'ny asa tanterahany zay ataontsika hoe tena raisina ohatrany hoe hoentiny zany famakafakany zany tsy maninona zay tsara sy teny ande izy tsy maninona fa tsika mitondra ny famakafakana mazava ho azy anisany nanaitra ny olona tena nataitra ny olona ary nanaporifon'ny olona hoe olona voninkazo de mifamerenana ny hôtel de ville marina sa tsy marina na ny lapan'ny tanàna na ny lapan'ny tanàna iny aloha zany teboka ray teboka faharoa amin'ny mahatanora azy de manana ny endrika moderna sy tsara misy fomba fiteny manara-penitra asa ho any resahantsika so de misy mihaino vilantsika asa ny resahana de nisy ny sehatra samihafa zay ataontsika hoe nampamirapiratra amin'ny maso sy mampiteonina Antananarivo misy ny disadisa tao anatin'izany fa anjaran'ny tompon'andraikitra na mahaolana tamin'izany fotoana zany de rehefa tsy be ny tanàna tsony izy de nisy ny fotoana mitondran'ny hafa de samy tsara daholo de am'izao fotoana aloha tonga de dinganiko le izy nisy koa zany be ny tanàna avy amin'ny antoko miaraka amin'ny filoha teo aloha plateforme zany Irmara mitondra ny tanàna na Tananarivo de nanao zay ho afany ihany koa izy de azo lasaina koa hoe misy ny asa vita ankoatran'ireo zay ny asa teo za tsy manao hoe tsisy asa vita tena nisy koa ny asa vita ny sasany fananganana box tetsytero ny pavillon C6 de ataontsika koa hoe atao ampitoviana mihitsy le izy hoe nisy ny disadisa samy hafa atao anatin'izany fanjaran'izay tompon'andraikitra tamin'izany nandamina an'izany fa eo amin'ilay asa vita fa ny zavatra misy tamin'ity de somary misy fifandroritana satria na ahoana nisy ny disadisa politika de diso hita maso loatra ny antoko politika sasany nitady ny fomba rehetrarehetra hitoerana zay le lesona ratsy be hita maso de rehefa avy eo za teto mba anisan'ny teny mihitsy ny hoe ary anisan'ny teny an'izay ny hoe raha mba nieritreritro ny olona mendrika ao PDS
raha ohatra ho atao PDS ihany Antananarivo. Dia alao olona ao anatin'ny commune ihany hitohizan'le asa ho mamirapiratra mandeha mandrapatonga an'le fepitoana ma-PDS azy. Fa tsy izay ny zavatra nisy Martial. Tsy izay ny zavatra misy. Olona vary amin'ny solombavambahoaka ny lasa PDS. Zay zany zao dia efa zavatra anankiray. Mba tsy ilazana izay parachute azy. Zay zao dia zavatra. Dia ny olana mipetraka amin'izay, ny antokony ty olona lasa PDS ty, misy miasa amin'ny commune urbaine Antananarivo. Mety mampametra-panontaniana zany, na dia tsy hiteny ary, na dia tsy hiresaka ary le olona ao, satria règlement de parti fampijeren'ny olona ivelany ho an'ny olona, ary zay ny ataoko hoe aza saina tsy mahininana ny vahoaka, fa mahafantatra ary malala, ary mahay manaraka tsy manara-maso tsara. Fa hoe amin'ny discipline de parti zany amin'ny antoko, dia mipetraka ianao dia mijery. Fa eo anoloan'ny vahoaka n'Antananarivo dia misy zavatra saintsain'ny olona be da be ao anatin'le izy. Hoe fa ahoana azy zany? Raha ianao ve Martial no apetrako ny fanontaniana hoe mpanamboatra gâteau ianao, ka rehefa tsy hanohy hanamboatra gâteau tsony, andimby ianao eo, na isahana aloha ny asanao mandra-patonga amin'ny fotoana anankiray, dia sanatria ve mpanao kiraro no andeha alainao isolo ny toeranao hanamboatra an'le gâteau. Mety hoe zany hevitra mety hoe zany fampitana ataoko zany, zay aloha tsy fantatro a. Fa na zaho miteny an'ilay izy somary manontany tena kely hoe mety hoe zay hoe farany tena izy dia le mpiasa rehetrarehetra tao amin'le orinasa nanaovanao gâteau no tokony hiaraha midinika hitana ny an'iraikitra nyraisinao aloha mandrapa, aprindra tsara ny tsiron'le gâteau, atsara ny endrik'ilay gâteau, atsara ny vidin'ilay gâteau, ary anome fahafapo ny mpanjifa n'ilay gâteau. Tsy marina zay? Fa raha tsy mpanao gâteau ny ataonao eo, fa hafa. Mbola resaka hafa indray iny rehefa mbola. Dia tia eto mety tsy ho diso amin'ny famakafakany tsika, fa afaka kelikely eo dia andeha indray ny raisabe. Dia takatry le olona le izy, takatry le vahoaka n'Antananarivo angely izy. Dia io koa ny amiko ny seho ihany ny teny hoe kiotony nantenaina raha be ny tonga. Hitanao, zay zao le izy dia efa mivoaka. Tsy amezana tsy mifaneho-kevitra ny azy, fa halaliantsika bebe kokoa. Fa zay ny zava-misy Martial. Zay ny zava-misy ao anatin'le izy. Dia ohatra mahalasa saina, etsy andaniny zay, io koa ererakely eto amintsika hoe avy député dia manao ministre. Dia zao avy député ministre verina député. Dia eto amintsika, io ndray zao député andeha hanao PDS. Raha manana ny etika sy fidélité politique, manana ny tokony havaliny. Mba tsy ela zany hoe honnêteté politique. Dia manana ny tokony ho havaliny amin'izany. Na dia eo ary ny discipline de parti amin'izany, manana ny tokony ho havaliny amin'izany, io olona lasa PDS io. Tsy zahay akory mpiaino jaina mahay, fa raha tena hoe arahana ny rafitra ara-politika sy ny lalan'ny politika araka ny tokony ho izy, dia tokony ho zany resahana izany ny zavatra misy. Fa somary miova le izy dia ohatr'izay satria nahoana fanontaniana no mipetraka. Marefirefy ve mifakana fahefana, marefirefy ve fitadiavana toerana, tsy tafapetraka tsara ve ao anatin'ny zavatra tiana tadiavina sy ny zavatra eritreretina amin'le tanjona, dia lasa ohatr'izany. Iny moa zany efa iny no voatendry PDS, dia mpanara-maso koa vahoaka malagasy manoloana ny asa rehetrarehetra zay atao, asongadino ary le asa.
taovy le izy misy foana ny disadisa eo anivon'ny commune urbaine Antananarivo ny fitantanana antsena ny parkina rehetrarehetra hita eo le faiza mitantana ao anatin'le izy zay zany ny zavatra jerena ao anatin'izay resaka hoe fa le teboka be da be atserovana n'le hoe inona ny tena misongadina inona ny fampandrosoana misy inona zao tonina ataon'le efa lasa filoham-pirenena izy moa izy moa zany miatro olo tonina ataon'Andriamatoa Rajoelina sy ny mpiara-dia aminy misy teboka ny reny azo raisina mihitsy ary tsy maty mandrakity ny androany na fodi-drafitrasa na inona ao anatin'ny asa zay ny tena tadiavin'le olom-pirenena zay zavatra zay fa raha fifandirana anatiny ao anatin'ny sehampita-tanana dia azagaga raha voapangapanga foana nareo hoe sao de fitadiavana toerana fotsiny sao de zao fotsiny sao de zao fotsiny sao de mikajikajy sy politika ohatry zao fotsiny fa le zavatra mivaingana hoentina ho fahatserovana ka hipetraka hita fa mitondra soa mampidi-bola ho an'ny commune Antananarivo mahavita tsara ara-dalàna ka raha mampiasa tsy mampisy problème eo anivon'ny asan'ny mpiara-miasa tsy manisy problème eo amin'ny tanàna Antananarivo mahay mahita vahaolana hatrany hatrany fa tsy grevy sy fitokonana isaky n'izay mihetsika zany ny zavatra andrasan'ny olona zany zavatra zany rehetrarehetra zany ka eto amin'ny teny ny kajikajy politika amin'izay mety isy ataoko hoe fanontaniana le izy ny kajikajy politika izay mety isy any anatin'ny sasany amin'ny antoko ve no ataontsika hoe mampisandoatra be mitady ny fahefana na hoe ameno isana salam'izany na ao anatin'ny hoe misy adola politika korotsikorotsy politika de ino ny anararotana angakaingana hidirana afahana mijery an'izay zavatra eritreretina zany zavatra tokony elana ny zavatra ohatr' zany fa ny tombotsomba oka sy ny firenena zay ny tena tanjony zay ao anatin'le izy de le asa tanterahana ao anatin'le izy ka ny zavatra maranako an'izay Marsiana alohan'ny tenenanao de ozy izaho hoe miandry fifidianana oloben'ny tanàna ny vahoakana Antananarivo mazava ho azy ny zavatra azo tenenina ange ao anatin'izany ny pomba n'Andriamatoa Rajoelina eo foany reo ary manaiky ireo mifandaminana ny hoe bon zao aloha ny zava-misy de zao ny raha mahita fa rehefa tonga ny fotoana iobiny ny olona sy anatanterahany an'izay safidim-bahoaka araka ny tokony ho izy zay inoko marimarina fa hitsangana koa eo de anatanteraka an'izay fa le kajikajy alohan'ny fotoana sy le hoe fanabatiana toetsaina mety hoe ametraka barazony hoe tsy tafaverina eo tsony tsy mety tsony sahala am'izao momba n'Andriamatoa Rajoelina tafaverina na tsy tafaverina ny pomba azy eo foana mety misy mety tsomba azo tsony fa zay momba azy eo foana de io ny zavatra misy ao anatiny ny antoko politika ny eo ihany ny règlement de parti misy ao aminy eo ihany eo foana ka misy disohevitra mantsy le kajikajy politika misy ao anatin'le izy Marsial hoe rehefa lasanay tia ka voaovanay o PDS tia de misy mieritreritra hoe levina tanteraka le antoko politika nisy an'le olona teo aloha esory zany toetsainy zany tsy izy zany na jereo na monument na ny iza na ny KFM ngaravany ny antokony eo foana daholo nge ny olona ngeny n'iza fa ny atao hoe mety azo resahana fotsiny de hoe
somary nalefaka ve sa natanjaka ve sa de mijanona eo foana eo fotsiny indray any anatin'ny fifanetanana ataon'le antoko amin'ny olona ao fa ny zavatra azo resahana de hoe eo foany reny antoko reny misy foany reny mbola mipetraka eo foany reny na izy na izy rehefa tonga amin'ny vanim-potoana fifidianana maheno tsara tsika antoko efa ela be tamy manolotra kandida sa tsy marina zany antoko afary manolotra kandida fa tsy nanao hoe ny antoko ana de efa maty mihitsy efa tsisy tsony fa tsy nanolotra kandida tsony mety misy antoko hafa manao alliance amin'ny kandida hafa zany izy daholo donc zany tsy maty mihitsy le antoko politika eo foana ny olona pomba azy zay tafajanony eo fa ny fiaviny avy eo amin'ny fotoana hoe isy ny safidim-bahoaka sasanangy samy hafa iny samy manany azy am'izay rehefa avy eo ka le resaka hoe fanapatiana ara-toetsaina sy ny hoe ametraka barazy mafy be eo anatin'le izy amboaza fitezana ara-politika zay fa tsy mety zay raha iza manokana amboaza fa tsy mety fa ny zavatra tiana tenena tamin'le resaka PDS Antananarivo de zay hoe avary amin'ny solombavambahoaka ianao lasa manao PDS de ohatra somary baraigno iny zay moa zany ny politika hita fa hoe mampety an'le izy ao anaty fa naneo anatin'ny commune fa ny olona hoa mpanara-maso sy mahay mijery tsara ary manaraka tsara ny toetra raha misy eto amin'ny tany sy ny firenena marsiana napiko an'izay mampatrika de ny hoe toerana fandimbiasana le fitantanana ny commune urbaine manana sata manokana ny commune eto Madagasikara aloha tsika miainga amin'ny zavatra madinika oatra zany nefa tena andry ankina n'ilay fitantanana ny lafitany hoe ny commune urbaine Antananarivo manana sata manokana statut spécial tahaka an'izay koa ny Nosy koa rehefa mifidy tsika de statut manokana zay le manana statut manokana re fa misy le hoe commune urbaine première catégorie deuxième catégorie sy ny sisa misy commune rurale alao janona any tsika lalàna 750 ohatraohatra 7 ohatraohatra 8 miampy an'izay fitohizany hatraty amin'ny 424 ty misy lalàna foana momba fitantanana lafitany mampatrika raha jerena akaiky andeha indramiko loha le teninao farany teo hoe ny olona manaraka an'ireno mpitondra teo aloha reny ange any foana mbola misy mipisodi am'izao ary misy atoko PSD mihitsy parti social démocrate misy ny arema mbola reo ny zana sy fianakaviany sy ny mpiara-dia taminy mbola mametraka ny atao hoe arema deuxième république mbola mipetraka tsara mihitsy ange zany hoe UNDD zany tsy miteny fotsiny izy fa resy fa misy zany atokony hervel ary mandeha hatrany ny atoko monument ka mivimby sisisy BDB AKFM MFM toko miteny dolo reny atoko tranainy reny tsy voatery tondra teo izy fa tam'le vanim-potoana ty tamin'ny repoblika voalohany faharoa fahatelo faefatra de anao ve mieritreritra fa hoe maty zany atoko SVM zany na de hoe teo amin'ny fitondrana le olona tonga vay vao nanangana antoko de anao ve mino fa maty tanteraka ny olona miara-dia amin'ny andravela zay niteneninao teo de ohatran'izay hatrany izany atoko miaraka amin'ny marika Ravalomanana tamin'ny taona 3 izy no nitondra de anao mieritreritra matory ny tim atao anatin'ire vanim-potoana tsy naty eo teto-toerana fa nanginy izy ary nakasaina fa rehefa tonga fotoana de miteny izy zao velona tamika izy satria nianjera lay antoko matanjaka eo anoloany nianjera niongana ary nataon'ny olona mihitsy hoe foza tsy maninona alao tsika rehefa manao analizy tsika ho azana bahoaka aza manitaka vahoaka zany tsika raha pitsy raha bataina ary zay manko ny lako le hoe mercenaria ny mpanao gazety zay olona manao an'ireny karazana hoe lasa asana influenceur reny no mamety mpamita bahoaka fa raha tsika mpanao gazety hoe mpamakafaka any anatin'ire station radio sy télé reo tsy misy an'izany hoe mercenaria zany ny asa satria nylazaiko ety any no lazaiko any raha fiindrany amin'le station anankiray na télé na radio de inona tiako tenenina am'izay raha momba ny Antananarivo ty amiko raha jerena tsy lay PDS nytendrena no halako bika tsy tiako tare tsy fa le hoe ny fomba nanendrena azy zay indrindra no mahatonga amin'ny teny hoe tsy manan'olona ve ny antoko tima zay milaza sy mirehare fa izy matanjaka indrindra raha Madagasikara na de teo azy zany TGV la ny olona ve manana hoe reto rangany anay atony atao hoe CV
fa tsy maintsy hoe reo olo reo ihany ve navadibadika eo ihany reo ihany eo satria tsy manan'olona ary na ilatsaka razo le olona mihitsy aza le tena rainy sy mpanorona n'lay antoky mihitsy aza nge nieritreritra izy ny ilatsaka tsy any amy présidentiel fotsy fa na mairie aza fa nysakana ny antoky tsy niendrika anao tsony fa mba misolo olona dina moa fa tsy lasa rakoty zafy a de tonga alexisy de zao ny zavatra isy namana ny zavatra nisy teo aloha ny tsy nentina natao teto amin'ny commune urbaine zay nanakiana ny commune urbaine Antananarivo vahoaka an'Antananarivo azy de hoe ny fisin'ny taxi base crème ny fisin'ny lanterne tsy maintsy vidina le soloana le menamena kely le vidina tery Tsimbazaza Mampatrika ny fisin'ny Zipark ny fisin'ny contre visite etsy Atsakaviro ny fisin'ny vengeance politique etsy andaniny zany rehetrarehetra zany no diovina atao anatin'ilay fitantanana nandritra n'lay nisy PDS teo aloha de nisy maire lany aloha hoe Lala Ramanantsoa teo misy zavatra tsara nataon'io Ramatoa fa aza mieritreritra an'izany hoe firongony de ratsy tena diso amintsika malagasy tsika zany tsy mino mihitsy tsika zany de tsika ihany ny mpanao an'le mino fotsiny ihany fa tsika koa Tomasy i Tomasy mantsy raha tsy mahita tsy mino raha tsy ny tanako mihitsy no tsofony amin'ny lamvoany tsy mino afa izy io satria ny tsara ataon'le olona de lasa ratsy rehefa nienjera le atoky misy azy tena mijaly ange ny olona be ny tanàna am'izao député lany tamin'ny lisitra Irmary mijaly satria vengeance politique any lasa misy eto ny olona maloto ara-pitsarana lasa olona madio ara-pitsarana manenjika an'ireo maloto indray de faly ery mivahoaka sy mitehako anaty Facebook hoe elananao an'izany taloha lasa vengeance lasa mpifakahala ny malagasy ka raha le momba amin'ny PDS Antananarivo za tsy manakiana fa zao kosa ho avy ary ny fifandroritan-kevitra ho avy ny fifandroritan-kevitra namana Mampatrika inona ny tranga ny conseiller ange municipal no manapaka ny zavatra ho ataon'ny be ny tanàna indrindra fa PDS izy indrindra fa PDS izy mbe ny tanàna élu baikon'ny conseiller municipal zay le lazaiko hoe loi 94/007 sy 94/008 satria za efa conseiller ary efa président conseil tany amin'ny commune misy anay izahay conseiller tompoko no mibaiko ohatrinona vola olanina aminitsy nitety-bola aminitsy olanina aminitsy ny anaovana anitsy eo am'izay ary fa ifandramatra maro anisany ny conseiller Irmara namany de aveo iteny hoe zatsy na vita an'ity fa be de be manelingely satria any adosona any an'le ministera mihitsy maneno hoe tsy misy olona azo tendrena ve de eo le tenenako anao hoe raha olona atao anatin'le conseiller municipal reo zany nahita hoe andao tsika ametraka olona tia avy amin'ny andao ataoko hoe za zany conseiller tsika sianao reo tsika zao tia misy olona eto misy firongony io satria mety niaraka tamin'ny rajoelona ty misy firongony io tena team piriporiko io raha vao jerenao zao tonga de izy io tsy PDS tsy député izy am'izay tsy hoe maire fa olona efa najoro de reo am'izay ary ny safidianana hoe alefany amin'ny intérieur any rehefa mba nalaina ny hevitrareo amin'ny conseiller municipal an'Antananarivo reo misy olona telo na dimy natolotra reo de nandinika zay hoe ity no apetrakintsika ho PDS de reto olona reto mety adjoint PDS de izotra le raha Antananarivo zao de fanilika andray hoe ka le conseiller municipal ao mihitsy aniany maneligelina le PDS aza miteny an'izany tsony milohan'ny andraisana andraikitra aza miteny an'izany tsony satria anao mpanao lalàna eny Tsimbazaza no lasa ho exécutif aty amin'ny commune urbaine azonao tsara zany hoe ho baikona mazaka baikona ve ianao rehefa hoe fa satria zay manko ny olana ny tezitra be tamiko zany be ny tanàna tim tany aminay zany tam'izany za manko hoe izy tim de za indépendant zany président conseil izahay no mibaiko anao lalàna fa tsy hoe za misy amin'ilay taritsy zakany zany de lasa Beloa ny anarako to amin'ny commune misy anay Beloa satria lalàna ny baikoko azy fa tsy hoe za no misy amin'ilay hoe za maheno elany non lalàna ihany de zay na tonga na hoe mety ifantsona ary izy rotonao anatin'le rindram-panavaozana misy fifidiana raha toka averina fifidiana eto amin'ny commune urbaine zay no petra-kevitra na hypothèse faharoa izy foana mandritra le rotona fa mety aloha iandray fifidianana manaraka de tsy maintsy isy karazana lonilony kely foana ary indrindraindrindra ipikelika manko zao mialatsiny amin'ny tonga de fiteniko mahitsy fa zay marsial aminy ipikelika mihitsy zao ny tim hoe anay zao ny tanàna zay satria ady efa misy ministra raiky telo misy PDS PDS ina koa izy ta
gouverneur sasany amreo azakazaka le zany satria mandeha manko mpré-campagne le niteneniko teo iarabatra taona ritsika efa volana mena zao raka fa tratrony taona ihany amy décembre za miteny aminao fa amy novambra misy fampiarabana tratrony taona zany hoe tratrany décembre ihany zany ne somary mahatonga atsika mekely am'izany de zay le politika misy eto Madagasikara ary ao anatin'ny antoko politika misy eto tsy anankiray eo mety misy hafa koa akapobe amin'ny akapobeny milalao rindran-damina ohatr' zany kanefa tsy tokony ohatr' zany raha tsy tokony ohatr' zany manko de tsotra be miveryntsika any am'le resaka hoe ny tanora de efa tokony voajery avy hatrany ny relève ino ao somary nanaitra hoe tenina ray aman-dreny hoe mbola zaza voanina reo ampianarina sy ny sisa nety ny olon-dehibe de ny teny io tony salaka ianao ihany ny afatony ianao ihany ny afatony teny tony salaka de rehefa afatony ianao de tonga am'le fiteny masela lasa marakibo ampatorana ao le problème mipetraka zany le fomba fanaovana politika eto tsy haiko iza ny resy lahatra am'izay iza ny tsy resy lahatra fa miteny izahay ao anatin'ny famakafakana mahita ny seo sy misy ara-politika eto Madagasikara mpiainao zay faingo alomelo amin'ny faingontsika tena 2 minitra 4 minitra mamela ianao atao hoe ny lehibe any antoko timma io aloha tonga de fafitafiny olona izy zany raha nilatsaka ny zanany tam'le candidat eo de nisy fanaliana teny ambony podium de mifamaly izy mianaka tsy mbola nareo aloha hoan'ny tanora sehatra ozy le zanany tsy mbola ilalo baiko zanany naterany amin'io le candidat miala tsiny azotsika seo zany sary zany sy zany feo zany tsika ny mazo mampiseho an'zany zanany aza sahany nataon'izay maika moa hoe olon'le atoko tsy mbola ianao no baiko zany hoe tsisy tanora saijoro hoe za jeune team ilatsaka tiany de andeha alohan'lay data zay ngamba atao hoe tena aloha ataoko tsindry peo mba elana an'le hoe io ndray fa misy tsindry ve tsy tsindry zany fa analyse politique nisy teto zany ka zay ngely hoe mpanara-maso an'ny olona zay za zany valisy foantsika za zany ao anatin'izay ny olona nanara-maso ary nahita ny zava-misy iny ange sary tsy ny afiny teny tsy ny afiny iny samy milaza daholo mpanao gazety mazava mbola voaresaka tao resaka tanora sy ny sisa marina hoe ampianarina mandeha anarina izy sy ny sisa fa kosa le fanaovana an'le hoe mbola betsaka ny tanora tsy mahafesiny tsy any satria nahoana le tanora koa hoe mijery an'ireo ray aman-dreny olon-dehibe reo de tonga de mahafantatra hoe efa lehibe mendrika ho mpanolo-tsainanay fa andeha izahay hianatra ndray andraikitra tsy maninona zany sa tsy marina zay ny tokony ho izy fa raha ohatra kosa tosinao votanana ny tanora resako hoe tsy ny resaka zay nzay darery ny tanora rehetrarehetra zay vonina andray andraikitra eto amin'ny tany sy ny firenena de mendrika fotsiny izy no ampiana toroana zay de izy fa tsy ianao no ibana ny hoe tsy hainareo fa nenareo zao ihany fa za ihany manao an'io fa zay teniko no arahana aiaiaiai zay le tsy zakan'le tanora satria lasa matomomboka izy tamin'ny fotoan'andro ianao naprisika azy ny anatra nandoe kolazy lafo tonga amin'ny fotoana ahafahany mandray andraikitra mbola sakananao indray izy nefa au contraire tokony andimby ianao araky ny zavatra tokony ho izy ianao ho ray aman-dreny mpanolo-tsaina mpanoro azy ohatran'izao salam'izao de misy koa nefa sy eo ny zavatra tsy mitovy marsial hoe ny teknôlôjia sy ny fomba fiasa tam'izany mety tsy hitovy amin'ny teknôlôjia sy ny fomba fiasa am'izao ary miseho eran'ny firenena ka zay mondialisation any frantsa zao misy an'le be ny tanàna 20 taona mpianatra izy mangata de misy koa nefa be ny tanàna 20 taona eno ka zay ohatran'izay ny zavatra misy ka ozy zao hoe mila fanamboarana daholo satria misy seho kely matoa zay miteny ohatran'izany ry mpiainao jaina ampanajana mihitsy ara-pahendrena ny tenenanay de misy correction ngezabe tokony ho apetraka zay tsy manao hoe resy lahatra amin'ny teninay ianareo zay tsy manao hoe nenay ny tena marina fa le izy koa tsy nalefa
ny tonga am'le hira tany voalohany hoe samy mamisavisa fa zay kosa de mametraka ny hoe zana-bahoaka zay amin'ny mampanao gazety anay zay tsy afaky ny amitaka vahoaka mihitsy ary anankiray ihany koa mametraka zay amin'ny mampanao gazety anay ao anatin'ny fitezana ny olo-pirenena amin'ny fanehoan-kevitra mendrika sy ny tokony ho izy ary tokony ho arahany rehetra ao anatin'izay tsy misy ny famingaviana tsy misy ny fanaovana tsinitsinina tsy misy ny zavatra hoe mety ana fotoana fa kosa ambava homana tompoko ampomieritreritra loha hevitra fatelo farany hoetitsika marsial mba hiresaka kotsika ny sehatra iraisam-pirenena ao anivon'ity resaka rosiana chine sy ny amerikana sy ny sisa aty mba tsara atambatritsika an'izay ao anatin'izay izay loha hevitra farany fahatelo zay atambatritsika am'izay koa ny politika kapobeny misy eto Madagasikara hatram'izao aloha zany ndao ary sao de misy tonga de hoenty Marcel aloha ia raha alaitsika sary ezaka zahana be le izy mba ahafahana hoe mifototra amina tantara sy mifototra ihany tsika inona zava-misy tamin'ny 1945 mivita ny guerre 39-45 moa zany le atao hoe ady lehibe faharoa de raha alaina le fahataperany tamin'ny taona 1970 raika amin'ny 20 taona zany zao no nisiny zany ady lehibe zany de hitatsika makalesony ao anatin'ny 100 taona inona ny zava-misy tao anatin'izay namana misy an'le hoe détente nitsangana zavatra be dehibe inona nitranga tany 39-45 niteraka tany le hoe bloc de l'ouest zay niaraka tamin'ny firaisana soviety américaine sy ny OTAN organisation du traité de l'Atlantique du Nord ary misy kosa ny tany bloc de l'est niaraka am'ireo atao hoe ny Russie ny URSS zay misy ny Russie ankehitriny sy le antsoina hoe pacte de Varsovie tsy azontsika elany zay de nisy fotoana nisy détente ihany ao fa amin'ny fotoanany fahanginana ny aloha tenenana azy de ny zavatra nitranga namanamamy tao ihany lay ady mangatsika na guerre froide ianarana roa amin'ny terminal tsara zay le guerre froide nge namana mampatrika mitondra zao zavatra rehetrarehetra hitatsika zao e ny amerikanina mametraka azy fa izy ny gendarme du monde zay aloha gendarme du monde izy faharoa izy ny première puissance mondiale izy ihany zany mandava raha vao misy ady ka idirany amerikanina teneninay ary mipetra tsara ohatra zany fanafiana ny Muammar el-Kadhafi tany Libye ny amerikanina nge niditra tsehatra ny ady tany Koweït ny amerikanina nge niditra tsehatra niaraka amin'ny Saddam Hussein nikendaina ny vonoana mihitsy Saddam Hussein misy antony zany satria ny tany ao hiditra amin'ny raha ny hormuz mankotsika de ankehitriny zany rehefa rava le bloc de l'ouest sy ny bloc de l'est eo ihany le hoe OTAN mbola mipetraka fa le niaraka tamin'ny Russie misy firaisana sovietika teo aloha URSS amin'ny vaky roa misy ny antsoina hoe URSS d'Europe de misy koa le URSS d'Asie raha alaina zao i Poutine de mieritreritra mihitsy fa izy hoe URSS d'Asie satria izy no mitatana ny Asie amin'izao fotoana zao fa misy ihany ny ao anatin'le membre CEI na le comité indépendante reny de hoe nifindra niaraka amin'ny Europa de ny zavatra misy de hoe misy trangan-javatra mipotra eto amin'izao tontolo zao de ny adiny tena volamena zay mahame tanjaka ny firenena anankiray de teraka atao anatin'izay atao hoe 20 taona zay namana mampatrika lay atsoina hoe izy ny firenena manan-karena eto ambonin'ny tany nanasokajy tena voalohany États-Unis aratafika arabola ary ny ataotsika hoe arapolitika ihany koa afaka mibaiko izy ao anatin'ny FMI ao manana an'le atsoina hoe droit de veto fa rehefa mipetraka koa ny rehefa rava ny rindrin'ny Berlin rava ihany koa ny antoko communiste sovietika rava i Russie URSS de nanomboka nampiseho ny sariny koa nga Vladimir Poutine ny zavatra misy ara-toe-karena eto namana mampatrika de teraka tany efa mipetraka ny Bretton Woods zay misy an'ilay banque mondiale sy FMI mpamatsy vola mahazatra fa tao anatin'izay ataotsika hoe 20 taona farany mbola tsisy 20 taona de teraka le firenena tsoina hoe BRICS i BRICS io de i Russie no voalohany nanorina azy amin'ny continentany Azia nanampy azy Australie tsy misy européanina ao de any amin'ny continentany Afrika i Afrika Atsimo any amin'ny Amerika Latine de ry zareo brésilianina
ary nanampy azy a Inde, zany hoe ny aziatika zany firenena telo a Inde a sy Russie miampy any Australie zay ary am'le continent ny Océanie io. Europa ihany tsy manana tao. Efa mitombo ny isan'izay ary ny BRICS samy teny mihitsy hoe raha manana 200 nareo de zay manana 200. Zany hoe ananany zany ny fahefana arabola. Ny lanja arabola no alalana. Ahoana nalalantsika an'izay namana mampatrika fa tonga ato amin'ity sehatra ifampijaliana eran-tany ity tsika. Ny fatran'ny vola ny or monétaire ao am'le firenena no alazana fa manana ny tanjany ara-toekarena izy ka raha ho an'ny Chine zay anisan'ny nanorina ny BRICS namana mampatrika dia 32 000 tonnes ny tahirim-bolamena ny Chine. Nen'ny États-Unis zay gendarme du monde, première puissance mondiale, première militaire ihany koa dia 27 tonnes 500 zany hoe latsaky ny any Chine. Dika zany fa matanjaka zany le any atsinanana. Miampy an'izay nefa mampatrika tonga de mitsambikina le or noir. Zany hoe ny solika sy ny gaz ao am'ilay Asie ny betsaka indrindra sy Afrika. Europa tsy manana pétrole, tany mangatsika io amin'ny géographie. Haitsika zany hoe zay any amin'ny cercle polaire sy ny iny de tsy manana an'izany atao hoe solitany zany matoa mangatsika. Fa ny tany mafana de i Azia, i Amerika Latine iny de isika eto Afrika. Madagasikara anatin'ilay mandalo eto amintsika mihitsy le tropique du Capricorne, ao anatin'ilay toerana misy arena kibon'ny tany sy solika. Ny zava-misy nefa raha jerena ity adiny Iran sy le zareo any États-Unis ity, io fa miseho maha-gendarme du monde any États-Unis. Raha alaitsika sary eto Madagasikara, mena avaratra tsy mivily tsika. Somary mikisaka kely am'litsiny Dego de mahita an'le antsoina hoe mer d'Oman. Io mer d'Oman io de eo ava amina manodidina ny raha mer d'Oman io i Oman firenena anankiray any Azia de eo akaikiny hoe Yemen. De i Arabie Saoudite. I Arabie Saoudite no manana tahirin-tsolika be indrindra eto ambonin'ny tany. Zay eo avaratra mer d'Oman zany. De manakaiky azy eo tsy maintsy mandala an'le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz zany ao am'le miala ny détroit d'Ormuz Irak. Ao le Koweït ny divan'ny Amerikanina ao faritry Irak sisy tanin'ny Irak. Tanin'ny Irak ange Koweït. Ohatrany hoe raha Madagasikara de ohatrany hoe Dego amin'ny Madagasikara na mahajanga. Irak, Iran, Koweït, eo akaiky eo. De ao atsimon'ny Iran ange i Pakistan. De eo atsinanan'ny mer d'Oman ange i Inde. Dika zany zany ny solika sy ny gaz avany amin'ny faritry Azia io ka hoentina aparitaka eran-tany de tsy maintsy mandalo an'le détroit d'Ormuz. Inona zany ny zavatra misy? Ao koa misy atao hoe misy nosy kely anankiray atao hoe île d'Ormuz. Ao anatin'io le faritra détroit io. Io île d'Ormuz io de nosy Iran. Ohatra ny atsika hoe nosy Sainte Marie na nosy Belleville na Rio de Garcia sy iadivantsika île Éparses reo. Manana an'izay izy hoe île d'Ormuz. De io île d'Ormuz io anisan'ny atao hoe ipetrahan'ny tobo-pamarana iraniana satria nosiny le izy. De zany fiarovatena. Inona ny zavatra mitranga zao? Ny zavatra mitranga de hoe États-Unis no ny lingilingy nibana n'ilay fidiran'ireo sambo mandehandeha rehetrarehetra tao. Miala amin'ny États-Unis ny mpiaradia aminy eo amin'ny tafika nany hoe ny allié. Misy atao hoe allié manko izy io namana mampatrika. Ny allié any États-Unis zany de nieritreritra izy membre ny OTAN anampy any Donald Trump. Membre ny OTAN ao zany de ohatra ny Frantsay, ny Allemand, ny Canadiana, Italie, RFA zany hoe le G8 saika amin'ny ankapobeny Russie ihany tsy ao anatin'ny G8. Fa ny 7 zany 7 pays ao anatin'le OTAN. Russie nefany Iran eo akaiky eo. Turquie koa eo akaiky nefa tadidio Turquie koa akaiky ny Iran tsy lavitra. Samy nanao fikarohana daholo reo nucléaire. Inona ny zava-mitranga? Samy namorona zany atao hoe drone. Tsika manko sao malaza eto Madagasikara ndray ty hoe drone ty. Ny drone farany hitan'ny sinoa zao de ohatrany lalitra ary namana mampatrika. Lalitra mitovy be amina lalitra ny drone vita sinoa. Farany hika farany. Mba alaiva neritreritra hoe miditra amin'ny trano idiranao zany misy lalimanga zany hoe io misy lalimanga io nefa drone vitan'ny sinoa zany. Ao anaty tambazotra tserasera atsika karohana amin'ny internet inona ny drone farany vitan'ny sinoa. Ny zavatra misy zany am'izao tsy vatan'olombelona loatra tsony no miady. Misy ihany ny olombelona miaramila Amerikanina alefa, miaramila Iranianina,
fa amin'ny akabeny le izy na ny atao hoe reny ataontsika hoe bomba nucléaire sy analefa reny aza de efa saika atao hoe télécommande na téléguidé hoe ay zany amin'ny vilany tanànany ihany no alatsaka ity baana ty tafondro ity de tonga ao am'le toerana inona zany ny fa aloha ijanona am'le zay ny ady fa any am'le resaka solika mamy sarotra ny famatsiana solika eran-tany satria reo ataontsika hoe pays d'or noir zany hoe reo firenena mpamokatra solotany ny akamaroan'ireo mpikambana amin'ny OPEP na le hoe organisation des pays exportateur et producteur de pétrole zay le izy de ao anatin'ilay firenena aziatika dikan'izany zany ny fidiran'ny amerikanina nikitika an'io le hormuz io de miteraka fa tiandroka ho an'izao tontolo zao famatsitsolika nefa koa ny iranianina misy koa ny alien efa miteny ny sinoa efa miteny ny zareo koreanina tatsimy hoe manampy anao fa mikity eo nareo ary ny tena baraka ho an'ny Donald Trump de miteny daholo ny atao amin'ny reto Union Européenne reto hoe ny anao sitrapo no nanao an'io fa tsy hoe ny fanarahana de ohatrany hoe ny elan'ny olona ilany zany nga Donald Trump de mibahana eo de eo zany le hoe sanatria misy fitaka ve ny an'ny Donald Trump fa ho an'ny ny iranianina tsy manaiky izy fa hoe tanànanay no arovanay anay ty faritra ty zay zany ny olana fototra fa ny olana ifiatraika an'izay aloha Madagasikara ndresantsika hoe io ny fiatraikan'ny solika ary ny loza de ty miparitaka eran-tany zay nge le zavatra nitranga teto Madagasikara eto amitsika zany nga dideratsiraka no napitra ny basy natao hoe Kalaknikov avy amin'ny Rosianina zay fa tsika koa miara-miasa amina firenena be deabe ny frantsay mamatsy basy atsika eto zany masy 36 zany ange an'ny frantsay azonao karazana revolver rehetrarehetra ty zany ataontsika grenade offensive sy am'zany misy rahantsika amin'ny firenena européenne misy rahantsika amin'ny sinoa misy rahantsika amin'ny amerikanina io hitanao io ny zavatra misy eto Madagasikara namana mampatrika de hoe nisy fitaovam-piadina nampidirina teto nisy tanky nasiova-oaka mihitsy reny ny tanky BRDM zany nampidiriny dideratsiraka sy mibasy Kalaknikov any Ameritsetosika nahitana an'le hoe BRDM anarana tanky BRDM namana mampatrika tonga teto amitsika zany hoe Sovamag zany Jeep tonga teto amitsika zany fiara hoe gaz zany tonga teto amitsika zany ataontsika hoe Niva zany tamin'ny andro dideratsiraka fa am'izao fotoana zao tonga amitsika koa le hoe ika farany amin'ny tomobila matanjaka nalefa tany Tomasina tany reny de hitatsika eto koa reo atao hoe misy Rosianina tonga eto ny olona miteny milisy tsisy fanambarana mazava tsinona azonao le izy de miteraka fisavorovoroan-tsaina ho an'ny vahoaka malagasy 3 tapitrisa ny fisiny reny hoe nga tsisy ary nyteny ny général Ramakavelo fa nitsakotrahana anareo tafika nge zao zavatra hoe misy tonga eto zao ny eo amin'ny fitondrana mametraka hoe manana safidy ny tena marina ny mission ataony eo anivon'ny fanavaozana nge mampatrika de ametraka ny atao hoe lalam-panorenana vaovao hitantanànan'ny repoblika ho état fédéré ve tsika sa ho province autonome ve tsika mifanakaiky zany teneniko zany sa hoe mbola état républicaine zany neny tokony apetra de hoany hofidiana ve chef pokotany sa ho tendreny hofidiana ve ny lehibe ny faritra sa ho tendreny zany ange no atao anatin'le roa taona zay le feuille de route nomena tamin'ny 20 febroary angatahany fianakaviam-be raisam-pirenena ary nanao an'izay mihitsy filoha PRRM hoe ity lay atao hoe sorodalana hitondrana ny Madagasikara tamin'ny 28 février tsy nisy 29 février tamin'ity fa io mihitsy tsy ane bisextile manko ty de natao 28 février mihitsy daty nomeny Union africaine iny namana mampatrika de natao official hoe ty ary le iza no niketrika niny karazana feuille de route na sorodara-pitantanana iny za zany teteny aminao hoe mametraka tsilo ho an'ny firenena ihany ny fanapahan-kevitra mandeha tokana mandeha ilana hoe décision unilatérale maika ave zany hoe fanondrenana orinasa fanaona fedina fitaovam-piadina maika ave ny fanafarana tanky fa maninona tsy mandeha ny fitaovam-pambolena satria efa nahazo fitaovana vaventy anaovana lalana ny any amin'ny faritra so de mba zany tokony rahana miasa ny tiako tenena zay namana mampatrika de hoe tompona andraikitra avokoa ary ny zavatra eto Madagasikara le teny am'tinako azy namana mampatrika alohan'ny hitondranao de hoe ny teny tamin'ny avakimaly hoe misy ny atao hoe zo fototra de eken'ny rehetra zon'ny vehivavy zon'ny sembana zon'ny piasa ary zon'ny olombelona feno zay le hoe eken'ny rehetra ekeny zao tontolo zao fa misy kosa ny atao hoe adidy
ny adidy de tsy maintsy atao amin'ny anankiray misy ny olona miala adidy de tsy manao fa ny manao adidy a de manao fa ny tena izy ny andraikitra mampatrika de safidy raha nomena andraikitra ao PDS zany a ingafenina landomanana de nanaiky izy matoa natao PDS raha ohatra izy nandao za tsy manaiky an'io tsy nitendreny izy ka safidiny io ohatra nataoko mivantana zay mba ahafahana hoe zay le ohatra matavitapaka ohatra zay koa ny PRRM hoe tsy nisy ny fidy azy anie fa napetraka izy ianao ny tatana an'ilay fanavaozana de io izy eo fa ny olona am'izay safidinao no nanaiky an'io fa tsy hoe ao ianao vao miteny hoe za zao na za zao mandeha daholo ny karana polémika be deabe aloha tsika tritrany an'le polémika namana mampatrika fa ny résultat attendu na hoe mivokatra andrasan'ny vahoaka de hoe isy lalam-pandrenana vaovao eto a ary eken'ny rehetra isy mpitatana vaovao manomboka any amin'ny fokotany mandrapatonga any amin'ny fitantanana ny firenena na ny filohan'ny repoblika zay a no kisary hitondrana le rotaona mampatrika na le solidalana teo ka raha miilana am'izay le izy de ho sarotra ihany raha atsika toy izy raha afaka manao iana de avy amin'ny famena ny resaka polémika ozy ianao avelao any tena avelao any tokoa fa le olana mitranga sy ny zava-misy amin'ny politika akapobe eto Madagasikara de tsy rindran-dalana amin'le zavatra nieritreretina ho atao ao anatin'ny fotoana ao anatin'ny fotoana voafetra ny zavatra misy inona ny mahatonga an'izay eo zany ny fanontaniana mipetraka satria ambety tenin'ny olona raha fitondrana amin'izao fotoana ny resana ambety tenin'ny olona zany de hoe ao anatin'ny fiomanana ivoa Madagasikara amin'ny ara-dalantsika sy ny krizy mandalo fotoan-tsarotra tsika ny relation internationale somary sahirana ny eo amin'ny resaka ara-barotra sahirana ny fivelomana sy ny sisa sahirana aza atao teny jenjina no hoe efa mora ny vidim-bary efa atao zay mampetipety ny fiainan'ny malagasy fotoana mandalo fotsiny zany tompoko fa ny zavatra trehan'ity Madagasikara ty de mila fotoana maharitra sy mateza ahafahana mampiatra ny tena hoe politika mpitantanana iaina n'le vahoaka sy le firenena zay le izy zay donc inona zany ny vahaolana raha miteny ianao ny tondro zotra ny resahanao teo miditra am'le politika akapobentsika ty zany ny programanay ao anatin'le izy ny zavatra misy sy ny sisa de aloha mba ho rindran-dalana am'izay ary ny zavatra isy fa tsy hoe miperturbe ny situation hafary de mivadika ny resaka ty de lasa fanina le vahoaka verepera le izy ny mahamaika ny olona ho a de apetraka foana io Martial de ny hoe ny voan'ny Madagasikara ao anatin'ny krizy sy ny voan'ny Madagasikara ho tonga ara-dalàna fa tsy janona amin'izao resaka teteza mihitsy zao donc fifidianana eo indrindritsika politika akapobe ny resantsika eo amin'ny resaka fifidianana io efa niteneniko teto samy mikolokolo any anatin'ny sainy any daholo zao am'izany hoe hiomana amin'ny fifidianana fa le fiomanana amin'ny fifidianana tsy hanabatiana ny hafa okazava ny resaka na koa ny liana amin'ny hafa na miliana amin'ny hafa ny fiomanana amin'ny fifidianana anao zay sy ny antoko zay misy ianao any raha indépendant moa ianao a de manana ny stratégie politika tena izy a hiatrehana an'izay resaka fifidianana zay fa io somary mahasarotiny akely hoe rehefa ny fanenjehanao ny hafa na ny fanilianao ny hafa na ny fiampangahanao ny hafa ve ny eritreretanao fa halany ianao tsy zay fa ny fiomananao anao samy anao no ahafahanao mieritreritra ho lany ianao na tsy ho lany donc zany amin'ny politika ny tena marina tsy tokony misy ny otropo fa kosa mahay mampidera ny fahaiza manao ho hita maso sy voapirofo ao anatin'ny asa tao ahafahan'ny olona mieritreritra ny zavatra zay mety ho tanjona eritreretinao ao anatin'izany fifidianana zany zay ny tadiaviny zay okazava ny resaka fa tsy problème ny hoe niatsy andao aprisihana ankala ny aty samy firongony daholo misy ny firongony fanavaozana misy ny firongony ny irma misy ny firongony monument misy ny firongony aremany raha zay ny tima misy firongony daholo tsy fitaovana fitenenana firongony akory ny ampatanjaka anao
Ara ohatra ianao ka hiteny hoe firongon'ny Irma ny TGV, eo foana kory eo. Ohatra ny antoko politika misy rehetra reo ihany. Eo mipetraka eo daholo ihany kory eo. Samy miomana ny zavatra hoe omaniny ao anatin'izany. Faharoa, ny sehatra misy ihany koa, hita zany any anatin'ny anona rehetra. Vao misy zavatra kely dia misy fankahalana goavana apetraka amin'ny anankiray sy anaovana barazina tena hoe fanakonana toe-tsaina mihitsy zany Marsial hoe tsy sainto momba an'iny. Non, vao mainka amin'ny sainto le olona satria nahoana hoe fa maninona ny ahilika ihany foana le problème. Na dia ny hafa ary manao problème dia maninona ny antoko ohatran'izao foana na mifongo ny anina foana no atao an'izao fa ny arisa ala amin'izao dia misy manao tamba be. Hita ny zavatra misy amin'izay mampiady malagasy zany mampiady malagasy zany satria politika no mitatana amin'ny firenena. Politika no mitatana amin'ny firenena, mampifandrafy olona zany. Rehefa avy eo nefa tonga ny lahady aiza daholo any am-piangonana tintaozy izy tonga samy manana ny teny mamy sy filamatra zarazarainy. Tonga indray ny alatsinainy hafa indray ny zavatra misy. Hitanareo ny zavatra tiako tenena zany fitezana ara-toe-tsaina sy ny fitezana ara-politika eto amintsika alao mba efa betsaka izay zavatra ny diavintsika sy zavatra manahirana sy ny zavatra nisy teto izay alao re mba ialana amin'izay ny zavatra tsy mahomby sy tsy mampandroso fa alao mba samy mifantoka amin'ny zavatra tokony rahan'ny saina izay ny tena izy rindran-damina politika ny tenentsika teo manomboka any amin'ny fokotany hatrany amin'ny fitantanana ny repoblika na hoinina tsika na hoinina raha repoblika fédéraly Madagasikara no teo na repoblika tsy haiko état républicain zany alao iny rindran-damina fa ny rindran-damina toe-karena koa namana mampatrika dia miteny ao anatin'izay roa taona zay satria nahoana raha nisy vanim-potoana tany amin'ny fitantanana Ravalomanana sy Herra Jonama Mampianana tany nalaza ny atao hoe Toliara Santsa notoera vahoaka ny Toliara ary janaka Toliara zany hoe ireo boaka Toliara reo dia niteny mihitsy tsy mety aminay le Toliara Santsa dia nandeha teo amin'ny fitantanana Irmara na TGV na Andry Rajoelina tsy maninona tononona dia basy Toliara nanohitra an'izany ny olo boaka Toliara fa zao izy ao anatin'izao fanavoaza zao natao indray hoe vara mada dia lasa mety ve ohatra anankiray zay ny teny manam-pahaizana malagasy za tany atsimo rosy be milanga namana mampatrika ny nandeha za savidy tamin'izany nisy vazaha polonais nampiasa anahy andeha roplaniny ianao andeha ho any amelaka sa andeha parterre volazany azy parterre fa hitako tsara zany arenany Madagasikara nao amin'io lalan'io zany hoe nisy ny solika ary zay tany be milanga tamin'le fitondrana reny hoe nisy zany hoe hoavitra hoela tamin'ny 2006 ny soliky Madagasikara ilay menaka mavesatra ao Tsimorony namana mampatrika mampiteny mona fa maninona tsy avadika ho ampy eo jifainy jirama eto maninona ny teny iny professeur iny zany ange ny zavatra tokony hifotorany tsika zao lasa hoe any amin'ny tsy mivoto manaintaina any amin'ny tsy anakaramana ny voaza satria nahoana tsika manatena hoe andao hoe andehana ny dahalo ray manontolo tankany nafarana basiny nafarana ohatra zay miteny tsotra fa hitanao le vary mada atena arenany eo ambanin'ny tany otrikareatsika mampata any Mozambika lesona fara mampatrika mahatonga na miteny an'izay ny tenenako an'izay hoe 5,100 ny vola miditra ao amin'ny Mozambika dia ny arena-kibon'ny tany efa mamatsy ny etra ny volam-panjakana zany akoatrany hoe sarotiny izy satria ny azy 50-50 zay miditra anatin'ny fitrandrahana an'le orinasa ohatran'izay koa tsy miroro zao le teo hoe efa namena vepetra zareo dia mba niteny ny manapaizatsika nalaza moa ny anarale manapaiza natao anatin'ny tapabolany hoe professeur zao aloha dia naninona mihitsy hoe azo avadika tsara mihitsy azotsika goudron anamboarana lalana azo azona solitany lubrifiant mihitsy moa zany sy ny carburant ary mbola azotsika avadika lay solika mavesatra mampandeha ny jirama sao dia tokony hidina ao anatin'ny roa taona zany ampiovany toe-kare Madagasikara satria malaza manakarentsika kanefa mahantry andrindrera-tany ao anatin'le folo farantsika namana mampatrika zay le sariana hoe toe-karena sy politika andresantsika isanao toe-karena sy politika fa ny resaka politika amin'le hoe ivoa Madagasikara ao anatin'ny hoe ara-dalàna dia le fifidianana mazava ho azy zay foana fotontolona fotontolo ka ny zavatra tiako tenenina dia ty hafatra farany fotsiny na misy ary ny concertation nationale misy ny feikevitra ivoaka eo ny antoko politika zay misy tsy ho rafa misy daholo ireo
ary manana ny zavatra volavolainy sy hoentiny na izy na izy ka raha ohatra ho tonga ao anatin'ny saina ao anatin'ny concertation nationale amin'ny fiampangana olona anankiray zay tsy ho eritreretina na olona roa zay tsy ho eritreretina hoe tokony ilatsaka na sahala amizany ohatra ho azy any resako zany raha sanatria tonga am'izany de ozy izy zao hoe diso hevitra nareo fa ny antoko politika eo foana ary manana ny règlement de parti ka rehefa misy zany tsy maintsy misy olona volavolainy angeo hoe ho arotsany ho fidiana zay zany le kajy ngeja be tsy eritreretin'ny sasany ka ametrahana ny resaka fifankahalana fa raha ohatra Andriamatoandro Rajoelina ny tsy tianao mety afaka mieritreritra izy ao amin'ny antoko politika misy azy misy olona ngeo outsider na challenger zay raha ohatra ny team mitresahanao ka ohatra Andriamatoa Rajoelina tsy tianao misy olona eritreretina angeo hoe ny AKFM ka DRSM raha ohatra ka misy tsy tianao ny misy olona eritreretina any ao homaniny zay ny ataoko hoe samy manomana zay le mamisa visa samy manomana ny fanomanany fa tsy natao kosa ankalana ny anina na ny antokony anina ny fanomanana an'izany satria mitovy ao anatrihan'ny lalàna ny rehetra io le kajy politika diso ampianarina amin'le olona manko ao anivon'ny antoko politika hoe ianina mananina donc zany iny foana ny lasibatra fa ozy izy hoe manana antoko nge iny olona iny fa nga iny olona iny ngamony zay le hoe fanovandra nga iny olona iny ngamony joro teo raha tsy nisy ny antokony tao raha tsy nisy an'ireo olona ireo ka lasa antoko politika izy manana olona izy zany mazava ho azy afaka miresaka izy ao anatin'ny antokony afaka midinika afaka miresaka tsara mazava ho azy ny olona ao amin'ny antoko politika koa ao am'izay misy azy no afaka miteny azy koa hoe ianina tsy akamatsony na ianina mbola akama na ianina tsy akamatsony ianina tsy akenay anazy zay any antoko politika tsirairay avy zay oka zavy ty resaka ty ka ozy izy za hoe misy diso de fampianarany sasa marsial any hoe ianina ihany enjehana fa ngainao asakana an'ireo ary ny loha zany edy zao mba tsy isian'lay hoe tamberina ka krizy eto isaky ny 5 taona na 10 taona de tamberina krizy zay no ilana le manova rafitra tsika mba tsy iverena zay ndray hoe hidina andalambe ndray vahoaka rotaontsika zany zao anavao azy zay mato hoe fanavaozana azy de raha anatin'ny rotaontsika zany tafapetraka lay atao hoe miny flou zay mipetraka eo sy ny karetra de aveo hoe amte atao hoe 2028 zany am 2030 sanatria vavaladiny lela ny ambadiky ny adabo averiko ny azy ay de hoe hidina andalambe ndray ho ny zenina tsy haiko tsony inandray fa nanarana ny zenina am'izany fotoana zany de hoe hiteny ndray hoe tsy mety aminay io satria zao tsika ny manova rafitra esorony zany hoe avao ny vary sy ny tsy parifary tsy mampaniny ny esorony firongony fa ny firongony manana ny strategiany firongo RPA PSD firongo arema firongo rehetrarehetra natao firongony eto na fanavozany io ary manana firongonyitsinay le izy rehefa ohatra tsisy anitsy mihitsy aloha zany hoe teny vaovao ara-politika atao hoe firongony zay zany atao hoe mba jerena hoe firongony tim firongony arema firombony TV firongo fanavozana firongony daholo manana de zay indrindra makasitraka makatelatsika rehetra ry piano jaina